Aingo barala mpiarakandro no fetsona azy miarabanao toko. Faly miarabanao Andriamatoa Guy Maxime manolotra ny fandaharana ianareo teknisianina izay mahatonga nyty fahita lavitra ty ho any aminay ambany ravinahitra any. Ny vahoaka izay manaraka tsy tapaka an'izao fandaharana miara-manonja izao indrindra isika vahoaka any Betroka izay makafy sy manaraka tsy tapaka an'izao fandaharana zao ihany koa. Ya araka izany efa voalaza zany dia Aingo barala mpiarakandro dia avy any amin'ny district any Betroka ary anisany tonga eto Antananarivo amin'ny ty an'io ty ny hiatrika ny fitsangatsanganana hiarahantsika rehetra. Flavien Jean de Dieu izay namantsika avy any amin'ny district ny Vavatenina dia tonga eto ihany koa amin'izao fotoana izao ao anatin'ny mpikambany RMDM tonga sola volontairement zany dia miarahaba ny Andriamatoa Guy Maxime ary miarahaba ihany koa moa ho antsika teknisianina amin'ny mikarakara amin'ny lafiny teknika ao ary tsy adino koa moa zany ny miarahaba ho an'ny mpanaraka ny miara-manonja rehetra amin'izao fotoana izao ary miarahaba ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo indrindra ny ao amin'ny faritra Analanjorofo fa indrindra ny ao amin'ny district Fiaviako ny ao amin'ny district ny Vavatenina zany dia miarahaba antsika rehetra. Mbola tsy tara moa zany satria vao nandalo fotoagna antsika teo nankalaza ny regny taom-baovao regny mbola tsy nitrôtra antsika dia miarahaba ihany koa tratran'izao taom-baovao zao. Ya makasitraka barala avy hatrany Aingo barala inona ny azo ambara inona ny zava-misy any amin'ny district ny Betroka amin'izao fotoana izao iarahantsika malala ny fiainam-pirenena mafana amin'izao fotoana izao inona ny vaovao. Tsy safarindresaka no atao eto na sainto-po fa ny zava-misy any amin'ny toerana misy anay agny mosary tsy misy sakafo hohanina tsy misy doria hoentina hovolena zany no zavatra andavanandro mpiainanay mpamboly any amin'ny faritry ny Betroka iny. Ny haitany efa manao ny ataony ary tsy vo tamin'izao fandaharana miara-manonja zao zahay no nitaraina fa mosary fa efa ray taona talohany zao no efa nandravarava tany amin'ny faritry ny district ny Betroka iny zany atao hoe mosary zany. Mitranga moa any amin'ny faritra tsimotsimona ihany ny kere. Misy miteny fa ny haitany no mahatonga ny kere tsy atopoko. Zany haitany ao androy zany dia efa hatra amin'ny elabe efa nisia ny haitany fa ny tena mampisy ny kere any atsimo dia i Betroka zay tsy afaka mamboly tsony satria mosarena reo mpamboly reo tsy misy ny voly hanikotrana satria i Betroka no mpamatsy hanikotrana aniny faritra atsimo iny aniny Ambovombe aniny Tsihombe aniny Beloa any Androy iny avy ao Betroka tompoko ny mpanome sakafo mpanondrana sakafo mankany atsimo ka raha i Betroka ny tratrany mosary dia mitranga avy hatrany ny atao hoe kere. Ao Betroka raha ny zava-misy ihany no lazaina ary eto tsy anjara nareo mpitondra fanjakana amin'izao no miteny ny atao maramonjy hoe mandainga fa avelao zahay vahoaka no hiteny hoe marina sa tsy marina. Reny zavatra rehetra lazaina reny mosary. Tena mampalahelo Andriamatoa Guy Maxime ny mihainy ny tarainan'ireo raha-pianakaviana isakariva maheno ny zanany taraina mosare ao baba sy mihinan-kany ao baba tsy azo tory ny ankizy satria mosare any amin'iny faritra misy anay iny. Mampalahelo ary mampirotsaka ranomaso ny mahita zazavavy 12 taona 13 taona 14 taona voatery mivarotra ny tenany manao makorely mba hahitana sakafo hohanina na mba hahafahana miatrika ny fiainana. Mampalahelo zany. Tamin'ny volana febroary taona ray talohany zao raha tonga tany ny gouvernemanta miaraka amin'ny ministra maromaro dia nolazainay fa mosary zahay ary mitady vahaolana nefa hatram'izao febroary 1 amby 24 zao tsisy vahaolana mahakasika ny mosary ao Betroka.
tsy misy vahaolana mahakasika ny masombory, zany masombory zany no entina hiatrika ny mosary. Ary eto manome toky fa raha Betroka no apiana amin'ny resaka fambolena dia ho foana io mosary io. Zahay moa zany anisany vahoaka nofitahina satria natao hoe hondesina any amin'ny tanànam-bazaha, atao tanànam-bazaha io tanànana io, hatao miami io tanànana io, ianareo dia ho sambatra mifanotra amin'izany Andriamatoa Guy Maxime ny zavatra misy ao. Napetraka ny vato hanamboaran-dalana pavé, vato napetraka fotsiny fa tsy mba natao araka ny fenitra tokony havitanan'izany lalana rarivato zany, napetraka ka mihozongozona eo le vato. Ary heverina ihany Betroka raha hoe vato handevenana anay rehefa maty ve reto sa vato hatao inona sady petrapotsiny eo an-dalana eo. Akoatrin'ireo fijaliana efa voatanisa reo, ny zavatra mampahory satria mpanao politika, resaka politika no lazaina, dia ny atao ny ben'ny tanàna zay mitondra amin'izao fotoana zao ao, na inona fandikan-dalàna ataony dia misahy milaza io ben'ny tanàna io fa arovany fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao, arovany fitondrana TGV, arovany IRD satria lany tamin'ny IRD izy tsy misy afaka managadra anaha, tsy misy afaka mitory ahy na manao zay tsy marina rehetra izy fa zanaka hatrano zao fitondrana zao. Mahavery fanahy mbola verina ny vahoaka ao Betroka zany zavatra zany. Ary azo atao ny midina any manentana n'ireo député zay mijoro amin'ny fahamarinana, zay tsy député ny tim akory reo fa député mbahoaka ny Madagasikara ny fahitana an'ireo, ka fanaratsiana an'ireo olona reo, ireo solom-bavambahoaka ireo, na iza izy na iza dia mamparary fo anay vahoaka ny fidy azy ireo satria tsy misy député nangala-bato zany napetraky ny vahoaka eo. Ka manasa anareo hijery ny tsirariny misy ao Betroka, ny tsy fandriam-pahalemana ao Betroka, dia efa mampiteny ny mona saika hariva zao dia misy vakitrano tsy ray tsy roa fa ampolony. Raha mba miantso ny lehibe ny commissaire zahay tsy tahaka ny taloha mba raisina fa mamono telefônina vonoan'io commissaire io ny telefônina mba hafana miandro mpitandro filaminana hamonjy ny vahoaka zay fa roraky ny noanana no daneny tsy fandriam-pahalemana satria mangalatra ny olona satria nona izy. Ohatran'izay ny resaka FIB mosary ny olona zay n'Andriamatoa Guy Maxime, ny anay agny manko zany ny bankinay dia ny aomby. Rehefa mamarotra omby anao amin'io resaka fiche individuel de bovide io, raha ohatra ray hetsy ny vola azonao mividin'ilay omby, ny eninalina amin'iny dia lany amin'ny fanaovana sonian'le FIB. Nisy fepetra ny raisiny tompona andraikitra hoe hahena 5,000 maherikely eo ny FIB ao Betroka, fa amin'izao teny zao dia mihitsika ny tsenan'omby ao Isoanala, mihitsika ny tsenan'omby ao Ianabida, afaka porofoina any atoerana zany satria tsy mety manao sonia reo tompona andraikitra ireo satria mitady an'le vola eninalina zay azondreo isaky ny FIB anankiray. Very fanahy mbola velona tsy afaka mamarotra ny aomby ny olona any amin'ny distrikany Betroka. Ary eto aho dia mirehareha ny commandant brigade nationale io satria arovany seg hono izy, na inona zavatra ataony, na inona na tsy mampanao sonia ninina dia arovany fitondrana ty ambony, ka hitaraina anay vahoaka zay. Soa fa teo miara-manonjy aty satria dia voafitaka zahay Andriamatoa Guy Maxime satria nandany an'io fitondrana io enimpolo isan-jato zahay fa manegny tongotra matagna hay zao, ka mitodika aminareo zay voafitaka tahaka anay mitsangana. Raha ny tonga taty ny tenako marina na saso anazy fatako zay nahenao andreo hoe hiditra miara-manonja satria ny feo mandeha, enao higadra raha hiteny ao miara-manonja zany gadrao iaho fa tsy ekeny sainay ao Betroka tsony ny misy zazakely maty mosary, tsy ekenay ao Betroka itsony ny tsy fanapiana ny mpamboly 700 ny mponina aminay dia mpamboly tompoko. Ohatra ny tany tsy misy olona ny agny, ary mba angatanay zay hira zay raha ohatra ka mba azo atao hoe mitovy ohatra ny tany tsy misy olona, tsy fatako namorona azy io fa dia mba tadiavinay satria iainanay any Betroka tany tsy misy fanjakana angamba aty satria mitaraina mpitondra fanjakana tsy tonga ny fanapiana isan-karazany, fitaka famitahana
tsy hainy vavatsony ny miteny hoe inona ny zavatra misy ao soa ihany fa teo miara-manonja na inona ny zavatra nataonareo de teo mba hahafahanay vahoaka mampiseho ny zavatra misy marina. Ny zavatra misy marina dia mijaly ny sosialim-bahoaka dia zéro. Raha tsy teo aza ny solombavam-bahoaka zay deraina fa tsy mitovy firena politika zahay fa raha sosialim-bahoaka kosa dia mitovy firena zahay. Solombavam-bahoaka voafidy tao Betroka miezaka mitotototo atsiaroa lazaina fampandainga hoe tsy misy an'izany any ny zavatra rahazain'ireo solombavam-bahoaka reo tompoko na any Betroka na tsy ny any Betroka fa ny rehetra dia marina daholo satria feom-bahoaka feon'Andriamanitra vox populi vox dei ka isorana manokana eto izy mizara zay vary tokony ho an'ny vady aman-janany zarana aminay vahoaka isorana manokana eto ry masera manao zay azony atao fa raha fanjakana zany any aminay de zéro. Tsy misy zavatra tonga any ataony tsena mora nofinofo anay zany. Ianareo eto Antananarivo mba mahazo any fanampiana tosika isan-karazany fa ny vahoaka any Betroka tompoko dia tsy mahasindrisihy zay ny filazana tsy afaka matory fanona. Misaotra indrindra Aingo Barla satria zany zava-misy iainana vao Betroka ny resantsika eo fa ao reo namana avany amin'ny faritra maro hitondra zany zava-misy mitranga iainana andavanandro any amin'ny toerana misy azy ireo tsirairay avy fa fanontaniako farany Aingo Barla dia ny hoe tonga eto Antananarivo nareo hiara hitsangatsangana na dia eo azy zany rehetra zany dia nisy heri-po heritsaina fifankatiavana anotrona inona no tena antony nanosika eo zany olana rehetra zany. Ny tena antony nanosika Andriamatoa Maxime dia tsy ho avelanay ho raraka tany ireny antso nataonareo teto amin'ny hainao manjery teto tsy mandeha any amin'ny rivotra reny fa vahoaka maro Andriamatoa Maxime no mandray an'ireny ka na dia lavitra ara izaho zany tena mpitsangatsangana na vita kilometra maro indrindra satria anarivony kilometatra 100 kilometatra avy any amin'ny Betroka tonga eto ary hijery sao de hoe lainga ny zavatra lazainareo fa eto mitodika aminareo Betroka vahoaka ato ary ataoko sy hipody ary mbola tsy nahita zavatra ohatran'izao aho vahoaka entan'ny fo entany mpitiavana fa tsy nividim-bola iaho zao de masaky vola taposin'ny malala-tanana no natambatambatrinay hatao frais makaty satria tsy moramora ny miakatra ty Antananarivo ka ianareo aty mbo halainay ta mitsangana zahay ao ane apatoriana satria aiza moa olona nona zany no afaka hitsangana fa zay zany no zavatra nanentana anay ary hitondra ny feonay indrindra ny manosika ny vahoaka ny Betroka dia nisy filoha netany mpitiavana n'iny faritra misy anay iny hoe hamboariko manomboka ao Ihosy ny route nationale numéro 13 ka hatrany Fort Dauphin. Ny zavatra zany tetikasa izany de famelomana anay any amin'ny faritra iny satria raha vita goudron hatrao Ihosy ka hatrany Fort Dauphin io RN 13 io gâteau amboarina androany hariva aty Antananarivo haninay maraina any Fort Dauphin na any Betroka tsy hisy tsony ny misary tsy hitaraina tsony zahay tsy fitiavatena akory no ataonao eo Betroka hoe amboaro io RN 13 io avy eo Ihosy makany satria iny no hitaritra ny vokatra makany. Ny fitsangatsanganana raha-pitsy tena olona tsy tambo isaina no tonga ary zahay faritra eto mifakety hay tonga ty koa anao hay tonga tena tamin'ny alarobia zany no efa ny fandray tamin'ny mpitondra androany zoma vao mahazo an'le mpitondra ahitanareo any amin'ny faritra hoe tena tototrato vahoaka manatena famonjena soa fa nisy an'ity télévision milaza ny marina ity zay Andriamatoa Maxime no nanentana anay avy any amin'ny faritra tonga eto
ary mankahery anareo fa mihaino zahay vahoaka any Betroka. Makasitraka indrindra aingo Barla ny fahatongavanao teto fa dia araka voalazako teo natsidiko télépendant eto koa Flavien Jean de Dieu zay namatsika avy any district ny Vavatenina ny fiarabana moa fa vita teo fa dia avy hatrany dia inona ny vaovao inona ny azo ambara. Ya misaotra betsaka fa raha ny zava-misy agny amin'ny Vavatenina moa zany dia misy ny ohabolan-drazana zay nanamponako ananjy kijeja fatrelatra zay hagna lany fagnahy mbola velo satria sahiragna dia sahiragna tanteraka ny vahoaka amin'ny district misy anay raha tsy laza tsika ny eo amin'ny vidim-bary tegna azo lazaigna fa tsy zaka nerany en'ologno zay vidim-bary zay amin'ny district misy anay ao satria raha tsy laza fogna tsika tamin'ny andro n'Andriamatoa maraka Ravalomanana nitondra regny dia nisy fifaninanana volovary zay natao tamin'ireo tantsaha dia ino ny zava-nisy ho an'izay tsara vokabary indrindra dia nalefa tatao ty avoloha zany mba hagnomezana an'iregny mari-pakasitrahana mari-boninahitra ho an'izay olona vita be tamin'ny fambolem-bary fa mifanohitra amin'izany zava-misy amin'izao hitatsika fa azo lazaigny hoe sahiragna dia sahiragna ny vahoaka amin'ny district misy anay koa raha ny ao Vavatenina zany ny koragnana dia raha tsika mahita koa zany regny vidim-bary regny ameko ohatra tsika vidim-bary zao efa lafo dia tsy ny fitadiavan'ny vahaolana no ataon'ny fanjakana fa hoe ahegna ndraiky le kapoaka hoe hiditra amin'ny kapoaka magnara-penitra koa ve zagny ndraiky ny fahantanao fa hoe vahaolana amin'izao zava-misy zao efa azo lazaigna marary le vahoaka malagasy aminay agny hatramin'izay tsy mbola nisy vatitsinjo zany vatitsisy nisy tagny fa vatitsinjo zany tsisan'izany tagny zany zava-misy tao amin'nisy anay tao dia raha tsika mahita koa zany raha tsy laza tsika eo amin'ny fampianaran-jaza teo amin'ny fampianaran-jaza zany nisy ny hoe 0 ariary ny fampidiran-jaza nefa amin'izao hiregnina takiagna vola ny ray aman-dreny dia le ray aman-dreny efa sahiragna na raha hohaniny ataoko amin'ny zanagna efa tsy hitany dia voatery nagnala zaza ampianaragna ny maronisa magnoloagna zay zava-misy zay ny feny dia azo lazaigna miaigna agnaty fahasahiranana tanteraka ny vahoaka agnatin'ny district misy anay ao dia miantso zay fa mba manjary jerena fô efa tsy izy tsona ny zavatra iainanay koa raha tsy laza koa tsika amin'ny vokatra i district ny Vavateny dia azo lazaigna misy vokatra izy io ny jirofo ny lavany ny kafe dia misy ao dia tamin'ny fitondran'Andriamatoa maraka Ravalomanana mba nisy vidiny regny vokatra regny fa amin'izao tompoko dia azo lazaigna tsisy vidiny tanteraka ny mpambolo kivy ny mpandagnom-bokatra efa tsy haikoragnana dia lasa very faty agnaty ala fogna ny vokatra nefa efa tsisy raha ilagna ananjy tsony zany zava-misy agnaty district misy anay ao ya tonga ianao mandrisa manatevitra ny fitsangatsangana Rapitso inona ny naresy lahatra ny naresy lahatra Andriamatoa Guy Maxime zany dia ny zava-bitany efa vitany Andriamatoa maraka Ravalomanana zay mpitarika ny RMDM zany dia efa hita raha tsy laza teo amin'ny lalagna teo amin'ny vidim-bokatra teo amin'ny fagnapiagna re be antitra teo amin'ny fagnapiagna re viavy mitovy dia tegna hita fa nagnano izy ka amin'izao moa zany rendrika tanteraka ny nosy malagasy ty tegna rendrika tanteraka zany Madagasikara ka rehefa nanantso ny tsangatsangana eto dia mba andeha hialavoly zany mba andeha hijereva ifampitrôtra amin'ny zava-misy ifampitantara ny zava-misy avy amin'ny reo namagna avy amin'ny toeran-kafa ary zay koa moa zany ny hagnantsovagna reo namagna zay mbola magnodidididiny agny tokony hiaraka ho avy tokony hiaraka hitrôtra hikoragna satria izy koa fa ela tsy nitrôtra tsy nikoragna io hitrôtra ndraiky zany ny amaregny zava-dehibe zany zay ya makasitraka indrindra Flavien Jean de Dieu ny fahatongavanao eto ihany koa ny président de province RMDM Asimikely tonga soa akorabitsika ny ino vaovao azo ambara tonga soa ya voalohany miarabantsika jiaby zanaka Majenga eto Antananarivo indrindra zanaka Majenga any Majenga maro atsika miambo hoe karakory vaovao Antananarivo monsieur le président que tiako ampafatako reo zanaka Majenga mipetraka jiaby eto Antananarivo amaray le 6 février andao atsika jiaby amonjy fety io bolane iaratsika amin'ny miara-manonja tsara haitsika fa hoe manino moa Asimikely dia manona ty miara-manonja ty sy ao anatin'ny rodobe mpanonja satria inona ny antony misy tombontsoa zanaka Mahajanga ao sanandro atsika menimena amin'izao fotoana zao hoe ankila bao zanaka Majenga tsy compte mpitondra amin'izao fotoana zao indrindra atsika ao Majenga
ka noho ny zavatra fitomanizantsika jiaby reny tebitebitsika jiaby reny antony asimikely nandia niaka tamin'ny rodobe mpanoatra indrindra miara-manonja eto Antananarivo aloha tsika miara-manonja ty na ny vahoaka mahajanga izy ty na ny vahoaka rehetrarehetra eto Madagasikara zay antony zahay androany niakatra eto hitafatafa mipitarika hitafatafa koa aminareo koa zanaka Mazenga atsika efa ela tsy fakahita tratra ny confinement tratra ny jaly tratra mosary zay antony zay tonga eto nanotra ty raha ty ka misy fantaninanao Zokobe fa kofa hoe niakatra eto zay inona ny antony noho ny fasarana anay satria a Mazenga tsika miteny zao ty tsara nareo mafantatra zanaka Mazenga rehefa za moa zany alolitra teo nambarany Zokobe Guy Maxime hoe asimikely efa enefa Mazenga tsara ohatrany paradisa azafady zokonaka fa zay zanaka Mazenga mahita tsy zavatra vita ao a Mazenga am'izao fotoana zao so de nareo mahita le zavatra selfie aboakan'ny gouverneur amin'ny fahataboiny vandy jiaby reny hôpital mora trano mora sy ny école manara-penitra l'école efa taloha foana gymnase to hoe atao l'école intia le taloha teo foana zany amboarimboarina de lokolokona atsika miteny gymnase taona raiky sasany ty sy vita gymnase atsika miteny zao koa ny mpitendre koa stade rabe mananjara fa inona zavatra tena am'seo am'izao fotoana zao zanaka Mazenga ny volo jiaby zanaka Majanga nanosina ireo mpitondra ao Mazenga nanapotiky io gymnase couvert io nanapotiky stade rabe mananjara io satria tsy zakany zanaka Mazenga firy any misy stade maro hoe ao misy gymnase maro hoe anao sahira le lovanay nambelan'ny ray aman-drenay no potenareo tsy vitanareo ay ma zahay volanareo anamboatra gymnase manara-penitra kibo mosary tsy possible olo mosary malemana sport liavako jiaby tsy possible zany dikan'izany namana Guy Maxime anareo mahita ao Facebook tsy zavatra vita ato a Mazenga atsika miteny zao ny député na moa zany am'izao fotoana zao mbola anatin'ny confinement ino ma zany ny confinement izy koa olona anatin'ny confinement zany tsy hitan'olo tsy hitany zanaka Mazenga ary tsara natatitra atsika am'izao fotoana zao miterantsika miteny zao ty namana Guy Maxime ya tonga nareo manatevina fitsangatsangana raha pitso ina zavatra antenainareo ya amare moa zany CCV zavatra antenanay ny fraisankina ny vahoaka malagasy tsy akanafaka ary zaho eto manentana atsika zanaka Mazenga eto Antananarivo azafady namana Guy Maxime fa Mazenga ny tenanay tsy maintsy manentana vahoaka Majanga satria mbarary reo aloha tsika hiaraka hanoana ny miara-manonja fa rehefa vita ny miara-manonja eto Antananarivo manomana koa tsika zanaka Mazenga boka Antananarivo jiaby atsika mijotra Mazenga manomana koa tsika miara-manonja ana Mazenga ary eto zay manano antsoava mampana président rodobe mpanoatra antenanay misy zavatra mampanahelo miseho ataptanana Madagasikara ary ty moa zany zavatra mampanahelo zay amin'ny président Marc Ravalomanana raha be fiavana loatra filoha Marc Ravalomanana satria inona zavatra miseho anaty Facebook nataon'ireo vatapaty ny filoha jaina Marc Ravalomanana azafady eto zaho mitodika amin'ny filoha Marc Ravalomanana raha filoha Marc Ravalomanana babako zao raiky fa haiko ny zavatra nataoko fa filoha Ravalomanana baba ny vahoaka malagasy tsy akanafaka tsy afaka manapara-kevitra samy rery fa miangavantsika vahoaka malagasy amin'ny zavatra tsara am'izao fotoana zao aloha toeritsika zanaka Mazenga aloha toeritsika zavatra tsirambina mandalo tampenana Majanga indrindra zavatra miseho mandalo ao amin'ny responsable amin'ny finance ao amin'ny blog administratif fanavakavana zanaka Majanga makasitraka ny asimikely tsika zay avany Majanga zanaka Majanga nandalo teo zanaka Betroka nandalo teo ny zanaka Vavatelina iny zanaka Majanga eto clairement zay zanaka Sofia akory tonga sola akory tsika eo iny vaovao eka misaotra betsaka anareo ato amin'ny Haino Manjiry MBS miara-manonja tonga eto ny tainanay ndrindrindrindra maha président ny RMDM rodobe ny mpanotra ho an'ny démocratie eto Madagasikara faritra Sofia tsotra ny teninay resaka national aloha za de miditra any amin'ny faritany ity fitondrana ty de manao blanchissement d'argent sady blanchissement n'olombelona inona ny dikan'izay zatra manao bomba de olona ny soketaina grenade zatra manararotra fahefana mamindra olana any am'le olona tsy manao azy eto zahay manao antsoavo fiara hitsangatsangana ny vahoaka mba aza mametraka olana eto amin'ny firenena re tompoko
satria ny antony tsotra ihany, vahoaka ny fidy anareo, vahoaka manefa karamanareo isambolana, rehetrarehetrarehetra na tike alaina bazary eny manefa karaman'ireo mpitondra reo ka rehefa vahoaka mahatsiaro tena fitahinareo andro amanalina tsisy zavatra mandeha mahitsy na avy any ambony ka hatrany ambany na iray azy na kanareo toerana kolikoly avolenta indrindrindrindra am'izao vahoaka mahatsiaro tena miaraka amin'ny miara-manonja zao dikan'izany avelao ny vahoaka hanao zay fatany fa tsy mametraka fahatokisana aminareo tsony zahay. Inona ny azo ambarany Sofia am'izao tsika miteny zao? Ny any Sofia zany dia mampalahelo indrindra voalohany tsy teny anaran'olona fa misy fitoriana nataony vahoaka tao sofiko mba naheno izy ny tenenireo tamin'ny haino manjery tsisy voka mitory an'le mpitondrany tanàna maninona moa manao atao laisser-passer foana ny zavatra rehetrarehetra mandalo eto amin'ny firenena tandalana ve zany tsara ampahafantarina fa matoa vahoaka reo mitrotra efa tsy zakan'le zava-misy besabohany asiako resaka besabohy misy dina aby erany faritany eto Madagasikara erany faritra tany atsiro mandidy zay misy any tariny Andriamatoa Willy any atsimo any amin'ny Sofia koa mba misy besabohy naravany mpitondra io zavatra io mody nanao dina hafa izy tsy tateraka hatram'izao ny vahoaka tsy mandry anaty trano fa any ambody valan'omby matory amin'omby tsy matory amin'ny vady aman-janaka reo ray aman-dreny mpianakaviana matory amin'omby sady very kapakapainy isan'andro ny omby ny vahoaka sady tsy mihinan-kanina terena amin'ny krizy no terena mihalatra aiza ny ainan'ny vahoaka mahatsiaro tena fa latsaka ka terena ny firenena averenao amin'ny laonina ndoranga hiara hitsangana tanyrazana iombonana ty fa tsy an'ireo mpitondra reo rery ihany. Ary makasitraka clairement ny amin'ny fatongavana teto amin'ny miara-manonja ary ny fandraisana anjara amin'ny fitsangatsanganana rampitso eto ny namana avany Betsiboka dia Remy Ramazo Arvelo tonga soa manakory tsika eny Guy Maxime faly miarahaba atsika rehetra zany zay mijery ny miara-manonja amin'izao fotoana zao dia miarahaba atsika rehetra ato amin'ny MBS ihany koa ny amin'ny faritra Betsiboka dia tonga ty tokoa ny tenanay zany tonga noho ny atao hoe fiantsona zany mikasika ny atao hoe fitsangatsanganana rapitso nefa alohan'izay dia maromaro ihany ny zavatra tokony noresahana raha amin'izao fotoana zao ny ao amin'ny faritra Betsiboka. Betsiboka anisan'ny mamokatra volamena zay resaka volamena zay indrindra Guy Maxime dia resahana volamena tena marina tokoa fa nitambariny maheva tanàna dia ny resaka asa volamena ny zavatra mampalahelo zany amin'ny fitrandrahana volamena ao amin'ny faritra Betsiboka dia ohatran'ny antsakan'ny vahiny zany ny ao amin'ny faritra Betsiboka satria ireo sinoa reo zany zao dia ireo no mitrandraka ny atao hoe volamena ao amin'ny faritra Betsiboka ary mampalahelo fa ireo mpitrandraka atao hoe vahoaka tsy mandady arona ireo zany dia rehefa mitrandraka amin'ny volamena mitrandraka any ambanin'ny tany any ary rehefa mahalasany amin'ny 20 metatra 30 metatra midina any ambany any dia eo no misy an'le hoe mahavaky volamena zany hoe mahita n'ilay volamena izy rehefa mitrandraka midina any. Zavatra mampalahelo zany dia avy hatrany dia misy olona zany vahiny na sinoa zany misy fanarahana angamba matoa izy afaka miditra eo dia idirany reny fitrandrahana volamena reny dia lasa hoe izy ny tompony dia asorona ny vahoaka madinika eo raha mbo miady an'izao daholo lasa miparitaka vahoaka reo dia tonga am'izay lay nilaza ho tompony vetivety eo ka mampalahelo tokoa zany ary tokony nojerena tokoa ny fitrandrahana volamena ao amin'ny faritra maheva tanàna io zany tsisy nametraka an'io fa napetraka antsana mamelona vady aman-janona sy ny ankonany.
Ia makasitraka tonga eto nareo anatrika ianko ny fitsangatsanganana fa inona ny naresy lahatra afany Facebook ny azakazaka manotro. Ny azakazaka tokoa zahay aloha monjy ny fitsangatsanganana zany resy lahatra zahay satria mbola tsy nisy ny zavatra toy izao hoe misy fitsangatsanganana lehibe ka anasana ny ataontsika hoe vahoaka eran'ny Madagasikara tsy hakanavaka zany io ka atao zava-baovao zany ary indrindra ihany koa ahafahanay miteny eto amin'ity ontsapeo ity zany mamoaka zay zavatra alohan'ny andianana any satria mbola tsy nisy zany ny atao hoe fitsangatsanganana zany ohatran'izao ary tsy mbola nisy ihany koa ny fitsangatsanganana zay nangatahana tamin'ny préfet de police fa fitsangatsanganana tsotra dia angatahana fotsiny raha mpianatra ohatra no atao hoe mitsangatsangana dia manao an'izay fa tsy mbola nisy ny zavatra ohatran'izao ka matoa misy zavatra ohatran'izao zany dia ohatran'ny gagagaga ihany zay rehefa tonga teto satria ohatran'ny misy ny fanakanana ohatran'ny misy ny atao hoe tiany ny lalana tsy maintsy ale ohatran'ny mampalahelo zany zavatra zany. Ia makasitraka indrindra ary fa dia fantatritsika moa fa tonga ny namantsika rehetra zany avy any amin'ny faritra roa amby roapolo anisany tonga eto ihany koa ny solombavam-bahoaka teo aloha Rasomotra asitsika horaisy ny ndrenjato ny fandraisam-pitenenana dia avy eo dia andeha ny adihevitra makasika ny toyan'izao miara-manonjy zao sa efa ntsika moa fa miara-manonjy tsika rehetra isa tokantrano dia tonga sola iny Rasomotra korabitsika ao. Ie misaotra betsaka miarahaba tratra finaritra nareo eto amin'ny capitale Madagasikara. Alohan'ny tenenana Rasomotra angamba Maxime Ralaisa eno dia tsara ihany ny mampafantatra ny vaovao zay tonga eto Anosipatrana. Ny vaovao tonga eto Anosipatrana aloha zany dia ny hoe manomana gros bras ny fanjakana amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny ministra ny serasera. Ao Mahamasina izy zany no mikonikonina zany asa ratsy zany ary ety ampefilo ety efa hita taratra ny fihetsika ataony amin'izany satria tena mamoehitra ilay badge avy ato amintsika zany no alainy aromena n'ireo gros bras reo ary efa fantatra zany ny teti-dratsiny zareo amin'izao fotoana izao ka dia mampitandrina zany isika avy eto amin'ity miara-manonja ity amin'ny fihetsika tena feno abibina tahaka an'izany satria tena manao tsipaka ny mialaina ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Fantatra ihany koa fa manindry intérimaire ny prime ministre lehiben'ny gouvernementa ny fanjakana ary ilay olona notendrena dia karazany hoe nanda zany satria dia marary ny Covid no fomba filaza azy. Dikan'izay zany raha ohatra ka Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy no tendrena ho premier ministre absolu toerana eo dia rava tanteraka mihitsy ny gouvernementa satria ny toerana misy azy amin'ny ordre protocolaire sy ny ordre présidence dia any amin'ny farany ambany ary izany tsy mahabaiko ministère de souveraineté mihitsy dikan'izay karazany efa vita zany ity fanjakana ity raha zay fomba fitrangan-javatra zay no resahana vaovao amin'ny tsy tapitapy ohatran'izay no lazantsika eto mba hahafahana milaza aminareo fa efa vakobao ity fanjakana ity amintsika amin'ny teny zao ary mila miomana isika ny avany velany reto avany amin'ny faritany dia efa tonga anao fitenenana Rasomotra. Ia misaotra betsaka nagname fitenena tonga eto zahay avy amin'ny faritry Agnalanjirofo zany hoe district Soneranivongo amin'ny commune Ambahoabe any hoany amin'ny 900 km miala eto Antananarivo zao tany ialagna raha ny programme nareo mpitariky ato miara-manonja mazava ny raha koragno fô fitsangatsanganana ny dia fô raha ny agnaty foko ny agnaty fony avy agny Soneranivongo andialaka toromarky izaha tegna zava-misy marigny fanampin'ilay fitsangatsanganana zany hoe tsy miandrana fitsangatsanganana olo amin'ny andro ke io magnaraka MBS andro manaleo ino ny vokatra raha teraka zao fitsangatsanganana zay ny raha mampangeta eto loha
ino hevitry ny haitahitan'izao fitsangatsangana dikan'izay marary ny olo magnerana Madagasikara metiko reto sary vitsivitsy reto mba ho fagnaladio ary ametrahako aminareo mihitra midinika moa za amin'ny alatsinainy dia agnamafy bebe koa fa fidiniko farany folo satria folo fotoana tamin'ny fampelezan-kevitra ngiale matofoloha na agnamboatra makety tsara tary tamin'ny kianja manara-penitra iandrajoely dia izao izy hitatsika io karaha elitra manavy io lay terrain manara-penitra hôpital manara-penitra megna Soandranovo io izy hitatsika io aseho ery amin'ny io izy hitatsika io zao eto amin'ny caméra io le hôpital io fandriagna agnatin'ny hôpital sy misy kidory io manara-penitra io ary nilaza koa ndre matao président Andradjoely tamin'izany fotoana za andeha any vadiko mihitsy noentiko iantsena ao amin'ny tsena manara-penitra Soandranovongo io kenjafana tsena manara-penitra Soandranovongo fotaka mandrevo io ny andeha hivanianana ity ndray le école manara-penitra mbola fotoko akazo ny tapahina miaraka amin'ny makety tsara tary tsy mety manomboko école manara-penitra ity le port dradradrany iasombamboko efa mandeha izy hitanareo fasika aomby io aomby mirohy aminazy atao faroizina aomby port efa mandeha ozy port efa mandeha tsisy zeny akagniavako ary ity le rano hananovana pont mandeha amin'ny RN5 mandeha mananara marontsitra tsisy raha nataona raiky routone zay routone tonga eto zahay pitologno avy agny antoerana mijery zava-misy nagnafitra nareo mpandraharaha agnatin'ny Soandranovongo mpandraharaha raiky misy nitakigna vola amina miliara nanakory zalahy ya misy 750 millions eo amin'ny district Soandranovongo amin'ny district kely commune rurale première catégorie tsy mbola commune urbaine akory tonga ny afatra tonga ny fotoana eto amin'ny plateau ny miara-manonja za mijisy le problème azotsika jiaby agny amin'ny tanàna misy atsika mitady zeny natongavagna ty hoe hisy fanovana hisy zavatra iova afaran'izao fitsangatsangana zeny tegna natongavana tsy azo ofeny tsy amin'ny amaregny ndraiky atsika agnamizay fa misy zavatra andrandraigny nivoaka amin'ny agnalanjirofo indrindra fa mividiny lavany zay nivangegny verte 1 kilo 1,250,000 francs 1 kilo verte zay nividigny ndraiky zao masaka 250,000 francs le kilo amizao fotoana zao efa izy niteny fa 83% namen'ny agnalanjirofo any président Andradjoely tamin'ny fividiana ny andrandra fô tovolambo tanora mihetsiketsiky hamoaka vidin-davany tsara moaka vidin-jirofo tsara tsy mbola nisy vidin-davany ratsiratsy ny toletry na tany teto Madagasikara marina leo zay akagny tsy mila fitondragna io manomboko amin'ny maire jusque amin'ny faratampo tsy mila zay natonga avany andeha hitsangatsanga hitsangatsanga agnano raha fa tsy hitsangatsangana fotsiny ka io moa ny fandrindrana sy ny fandaminana miara mitsangatsanga miara miady hevitry zay zay natao hitondra le anjara brikiny avy takandy hitaregny rentany rendanitra fô fa mihodiny sens inverse ozy ny vazaha raha ny safidy zany mipetraka tamin'ny Andradjoely tegna tsy any saky lazegny fô ambany dia ambany ny pourcentage marobe tokoa nareo no tonga ary miaraka amin'ny miara-manonja tena manonja mihitsy ny zava-misy any amin'ny faritra rehetra am'izao tsika miteny zao rasomotra inona ny andrasan'ny vahoaka malagasy satria marary mahantra zany ny zava-misy ireo ny zava-mitranga fampanantenana pokaty toy zany inona no andrasanareo hany amin'ny faritra analanjirofo tiako zay lafipetraka fagnotaniana raha andrasanay kagny amin'ny andro aketo mila mpitondra hafa mizaha ny taja mila mpitondra hafa efa tsy izy io zay zany le tegna izy zay tsy raha mampigatra mivolagna anaro tsy mahefa raha anao olo tsy mahomby za tsy magnasary na za koa ny azo lazeny olo tsy mahomby rehefa tsy mahomby fomba izao fitondragna zao tsy mahomby amin'ny famagnaolana na amin'ny fampianara na amin'ny fandriam-pahalema na amin'ny vidim-bokatra na amin'ny fihetsika fahavelombelon'ny andrandranay zany olo amin'ny andro aketo magnaraka
MBS agny amin'ny district any Favolombelony tantara ianao raha somotra ary mbola nilatsaka tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka teo fantatritsika izany resy tamin'ny fifidianana ianao fa nanakory lay raha somotra izany nandritry ny taona maro anisany mitondra fampandrosoana tena azo tsapahitanana atao amin'ny tanàna zay he tsy resy amin'ny fifidianana ya fô anto tsy miady amin'ny bato filohan'ny république ny faninana tamin'afitsy député raha Nevitra tsy miady reseko anazy Nevitra tsy miady izy nagnano propagande mitondra azoko raha tary tamin'ny andi bebasy d'accord filohan'ny république miady amin'ny rasomboka kory ataony arisy za tsy narisy anahy le olo takafy filohan'ny république tsy resiko joeny ny faninana taminy resiny vola zany nevitra tamin'izay resy zay zany ka atsika ny tanàna zany lazaiky aminareo fa nareo koa mahita olo milahatra ambany aka amin'ny any tsy mbola nahita raha karahan'zay lefina ologno anahy d'accord ok ologno voaka ambany eo zany izy koa omby dimy hoan'ny aketony any tsy mateky raha rasaigna amin'ny bazary makasitraka raha somotra va dia rapitro zany amin'ny sabotsy mifankahita hozy ny fiteny sabotsy mifankahita aya makasitraka hatraka hatramy makasitraka na ino kidona na ino katra raha finandany impré na andeha volam-pianakaviana volam-pademanjanaka tsy maintsy atao jusqu'à fara ary tsy mitsangatsanga agny zany tsy etina tany hafa am'le tany tarignany zay doavy zay ataovy t-shirt zany ny zava-misy satria moa eto miara-manonja dia ombenombeno hoe manelitra mitondra lainga zany ny zava-misy any anivon'ny faritra misy atsika eto Madagasikara sahirana tanteraka ny voaka malagasy ary vavolombelona zany reny olona tonga ny vahiny teto reny tompoky lasy tompoky vavy eto ihany koa Christian Tabera zay fantatritsika hoe mitarika ny tanora RMDM eto Madagasikara akorabitsika raha voalohany indrindra aloha zany dia misy saotry Zagnahary eky amin'ny andro androany ity andro mahafinaritra ny zoma androany ity ary misy saotry ny mpikarakara avao koa nareo mpanentana toa ary mifaly miarabagna vahoaka malagasy miala signy manatombony amin'izany gnavy agny amin'ny faritra Asimasignana igny nipoirako zany eka ka anao avao koa moa nenipoiratsika avao koa dinidinika ambany tafitragno izy ty faly miaraba ary izy tonga am'le tanjona irigna atsika zao dia agnatanteraka an'le fisangisanganagny raha piso asika zany io efa déterminé io zany sy misy miematra amin'io asika zokobe Guy Maxime ary magnentagna vahoaka agny sisy raha mandrika zany agny sisy an'izany 7 février bis zany agny fagnarasegna asika aby zany enjeu politique daholo zany araky voalazan'ny ministre Njenjato teo izy no manao zay fa misy gros bras koa zany ao ataon'le ministre Serachia efa mahazatra azy efa mahazatra anazy hatram'izay io ne sokona mifankahita tsy azo tenenina eto le toyny tamin'ny 2009 nagnomagna an'io zay ne tena masahiragna ny ty mpitondra ty gn'olo niara-nagnomagny ny miara-magnomagna aty zany zao dia mifankahita traiky efa fa aty zany zao rapport de force aty amintsika aty na eo anivony vahoaka moa efa resy lahatra satria nagneny fidy anazy hitanareo gnavy tabetroko teo hitanareo ngamba zokolahy teo fa tena nitomagny misy hoe io moko sady bogosy ny be detente zay moko ito moko olo raha sady be maso izy mizaka raha mahisa raha marigny sy mivandy asika eka hoy izy ao hoe sy fandasa zany mizakagna an'izany fa isoragny vahoaka zany nifoa ame torimasiny d'après le confinement ary izay nitenenako teto foana hoe tamin'ny fandaragna dinike regny hoe aza patrouille-n'olo agnatin'ny raha sika urgence sanitaire io fa urgence politique io afesegny io zany mba io farany force ny ty fazakagny ty zao zany agnano confinement sasa agnano confinement matahotra zany izy tangala takagna andafy agny io koa moa zany isoragny koa zany mpanao gazety solotegnany mpanao gazety à France 24 namoaka ny tena vérité zay moko zay ty MCRN ne kitany Madagasikara zay mpikambagna mavitrika amin'ny RMDM zany dia io vérité io gnanay io fahamarinagna io zany sy maintsy apetraky sara io tanke tany sisy fahamarinagna zany sy stabilité zany raha ifamesifesy ohatrany kotokofesy sy makato asika maro dossier amin'ny CRN mbola ambikambony regny plainte napetraka agny regny ary mbola misy suivi regny hoe izagny nandefa bois de rose tamin'izany fotoagna zany any abanao zany zanake faritra migadra sasany mahazo ministre zany tena mbola alahelonay zanake faritra zany sasany lasa CFA sasany agnaty gouvernement zany sy azo akegny zany ary io sasany lasa ministre io amizao mametraky scandale be am'le fitsangasanganagna raha piso
nanakory nga fa ny fanomanana efa vonona ve ny tanora RMDM de efa vonona mbaka ny zavatra tsy haitonono agnareto agnatin'ny rany agny agnatin'ny gn'ainy agny zany raha rehetrarehetra zany ivonony isangasanga olo isangasanga sy asangadiny agny fa isangasanga akarivotra sika petrapetraka ifampitafatafa idinidinika ka eto zany de magnentagny fagnentagna agnanafa zasy de olo avaresaka satria fa zavatra efa masaka ne ty raha ty ndre ho sakananao zany vao may raha eto zany magnentagny ny secrétaire de la gendarmerie zany mba esory re tompoko fa sy olo mpangalatsy ny olo gadra io emo sécurité manodidina ny tragno zay fonenany président Ravalomanana io zay président ny RMDM esory teo zany voalaza io ka izy ino moa gn'andanign'andro eny mpangalatry marobe magnino raha paritaky mandeha agnaty ala agny sasany ene regny zany zao azonao ka aza anareo aza dramatisenareo ty fisangasanganana ity sy maintsy miroso iay koa sy mila vanona ay zareo ko miainga vari amin'ny MBS raha aiza mozy tika Tanjombato riky ny magro Tanjombato da magnaraka an'igny sisiny bypass igny da ho avy Ambozatovo ve zany na ho avy amin'ny 13 mai raha io zany gn'avy agny misy débordement de gn'avy aminareo mpitondra ao ny mi-excité gn'avy aty ka io koa aloha zany hosambakan'io honorable Fidèle Lazarapera zay izy rehefa atolakinao olo te efa toandro toandro koa gn'atolaka andrano miala signy miala fondro miala salofito izy ny filopirenena tsy tognoniko agnara teo aloha zay fa de afatsiny afatsiny zany misaotra anao lay fa de andrasantsika ambony rapitso zany de makasitraka misaotra besaka tompoko fa de manao kokoa eretsaretra vaoka malagasy Christian Tabera mitongava fa sisy raha mandriaka agny fa ampilaminan-jateraka marsha tena marsha milamigna ataosika agny mitongava de agny asika vao midinidinika ambany tafitrano makasitraka eto ihany koa ny namana Patrick avy any amin'ny faritry Melaky miarabanao tonga soa tonga eto miara-manonja avy lavitra tokoa no tonga rano lalana aloha dia amin'izao tsika miteny zao tarena vahoaka mihitsy izy io tonga soa ianao ary tratra soatsika de fa miarabantsika iabiaby izahay moa zany de avany amin'ny solotena mifaritry Melaky ary tonga saina tena tonga saina nahita le zavatra misy amin'izao fotoana zao zay hita antony zany de zao tena zavatra azo tsapaitanana zany ty zavatra resahako ty satria zavatra rehetra atao fanjakana de karazana fiction jiaby zavatra ataony tsisy zavatra mivaingana na de ray indrindrandrindra any amin'ny faritry Melaky any ny fanamboarana lalana lazaina fa hoe atao lalana amin'iny RN1 iny ny andro ny vahoaka amin'ny faritry Melaky manakory sy manakory koa raha ty nefa zavatra hita fa amin'izao fotoana zao de hoe point noir indray no amboarina de ho tserikiaby ny olo fa inona moa zany zavatra tena misy de maro ohatrany hoe ezahana potehana mihitsy ny vahoaka any amin'ny faritry Melaky mba hahafahandreo mitrandraka an'izay zavatra tena ilain'ireo maro ny tanora tsy hanasa any maro reo mila ravinahitra tsy maintsy miakatra ty Antananarivo nefa lalana potika sahirana tanteraka ny tanora indrindrandrindra ary zay zany nahatonga anay tonga sainy zahay aleoa asina RMDM amin'ny faritry Melaky ka eto zay tanora vonona hiaraka amin'ny président Marc Ravalomanana ka nahatonga anay ny vonona tamin'io RMDM faritry Melaky io anatrika ny fitsangatsanganana rapitso ary efa vonona aby ny tanora hiaraka aminay amin'ny fitsangatsanganana mara io inona ny ataontsika hoe andrasanareo manoloana zany fitsangatsanganana zany adevitra politika inona ny tena andrasana satria miara-malalantsika hoe fatra rehetra samy sahirana tokoa nareo tanora mbola manovo fianarana misy mitady asa sy ny sisa inona ny tena mba andrasanareo zany amin'ny fitsangatsanganana antsika rapitso ka io indrindra mihitsy zany tena zavatra andrasana zany amara io de mahakasika amin'ny fampivoarana ao anatiny amin'ny faritry Melaky satria tena maro ireo tanora namanay izay mitaraina hoe ahoana ny tokony atao ahafahantsika mandroso de ampitao any zao afatra zao izy zareo makasitraka indrindra Patrick amin'ny fahatongavanao teto fantatritsika moa fa mivampitoana toy zao hoe dia maro misesilany mihitsy raha izay no ilazana azy ny fanehoan-kevitra ary amin'ny fotoana toytony de manosika ny olo-pirenena zay ny anjadiana zavatra sarotra na anjadiana teritery dia maneho hevitra rehefa mivampitoana toy izao satria tena marary indrenjato fantatritsika hoe Zokobe Roly Mercia dia
noho ny raharaha politika nanendrikendrehana azy dia fantatra zao fa misy indray ihany fanambarana nataon'ilay namana zay anisany voaroiroy tamin'io raharaha io nitsoro vavolombelona ny amin'ny hoe antsisy idirany Andriamatoa Roly Mercia velively ity raharaha nanenjehana azy ity. Ya zay moa zany ny fitsarana androany zany hoe lasa témoin à des charges zany ilay ranamana dikan'izay zany tsy misy mamatotra ny zokobe Roly Mercia intsony zany ny raharaha-pitsarana zay niapangana azy ary nangata ny liberté provisoire hatrany hatrany fa dia hatramin'ny androany zany dia mbola milavo amin'ny fitsarana ihany zany liberté provisoire zany ary mbola hodinihana ny mikasika an'izay ny fitsarana moa zany dia nahempotra amin'ny fotoana manaraka. Zany ny zava-misy indrenjato mazava loatra fa tena raharaha politika zany ty raharaha ty na dia misy azy zany ny fangatahana liberté provisoire fantatritsika hoe tsy salama ny zokobe Roly Mercia. Tsika moa mbenimbeny maro ny namana mpanao gazety maro ny mpanao politika no efa nitaky an'izany famitsorana ny Roly Mercia zany ny tanana azy amponja tena ino ty administration publique misy eto Madagasikara ty satria mbenimbeny tsika miteny hoe tsy mety tsony zao zatra. Manahirana moa no mandinika azy namana Guy Maxime Maralaise eno satria dia misy karazana fifamatorana eo amin'ireo olona taidrony mandroatra manao politika eto Madagasikara ary miditra ny anatina rarahana gouvernementa dia fantatsika moa zany fa Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy no heno fa manendry izay ho ministra ny fitsarana ary fantatsika fa Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy no tena manenjika ny zokobe Roly Mercia manoloana ny antso zay miantra aminy amin'izao tsika miteny zao dia fantatsika fa tena mampahonena raha tahaka zany ny fomba hitondrana ny raharaha-pirenena ny raharaha-mpanjakana satria dia tena zany no atao hoe politisation ny administration tsy misy zavatra hafa akoatran'izay no atao hoe politisation ny administration fa raha mahay mitondra tena tsara ny membre ny gouvernement dia everiko fa tsy misy tomika ny fanarahana ny baiky rehetra avy any ambony any ary amintsika miteny zao zany dia averiko indray mandeha fa vaky-bao io fanjakana io tsy afaka mitondra intsony any Madagasikara io fanjakana io na andeha hoaiza io na andeha hoaiza zany amin'izay zavatra rehetra nyresantsika teto zay ny ministre ny défense deuxième personnage du gouvernement lasa ny alailany any Inde manatrika exposition momba ny armement dia fantatsika fa numéro 3 zany ny ministre ny fitsarana ary ministre ny fitsarana dia fantatsika fa zanakambilo ny ministre ny serasera ahoana zany ny fomba hitana ny solidarité gouvernementale nefa navaky-bao ny prime ministre lehibe ny gouvernementa dia Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy ministre ny serasera zay fahatelo any arinany farany raha ny ordre protocolaire sy ny ordre de préséance ao anatin'io fanjakana io zany no resahana nidikan'izay zany raha matoa tsy miteny tsy mivolana ny président république dia makasitraka ny ataon'ny Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy zany izy. Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy amin'izao tsika miteny zao dia mamorona gros bras eny Mahamasina sy ety Ampefloha ary efa azo renseignement daholo zany rehetrarehetra zany ny invitation na ny baditra no entiny manatanteraka n'izany teti-dratsiny zany dia efa mampitandrina zany tsika atao amin'ny miara-manonja fa tsy zoan'ny Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy no mampiasa n'izany baditra izany ary everiko
fa eo amin'ny fahendrena ara-politika eto Madagasikara dia miangavy amin'ity mpanao gazety namany ity zany a mba tsy hiditra amin'izany lalana kizo de kizo zany fa manahirana ny fomba fandehan'ny raha politika raha izany no ifanaovana eto amin'ity Madagasikara ity. Milaza ihany koa amin'Andriamatoa sekretera mpanjakana miadidiny gendarmeria fa manahirana be ny fandehan'ny baiko amin'izao tsika miteny zao raha mbola tsy voatendry ny intérimaire ny premier ministre dia sarotra zay premier ministre zay lehibe ny sécurité lehibe ny administration eto Madagasikara iza zany manome baiko an'io lehibe ny gendarme io mandeha manirakolona andeha ampitahotra eny amin'ny tranon'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Sa ny préfet de police eto Antananarivo no mandray an'izany fiapetra zany a dia mazava zany zao a fa court-circuité zany ny baiko eto Madagasikara avy any amin'ny président de république dia avy hatrany dia midina any amin'ireo ambaratonga pahefana ao anatin'ny gouvernement ary veriko fa tsy mendrika zany a eo amin'ny administration. Tsy misy vonjo maika ohatran'ny ataonareo zany hoe ny atao hoe chef gouverneur dia provisoire. Tsy misy provisoire zany tompoko amin'ny fitantanan-draha-panjakana intérimaire ny misy ka efa zatra n'ity provisoire ty nareo a dia lasa problema zany raha amin'izao oro itenenantsika izao zany tokony efa aseho imasom-bahoaka ny taratasy avy amin'ny président de république manendry ny intérimaire misolo ny premier ministre lehibe ny gouvernement. Efa tokony ho fantatra zany zao a ny fientefan'ny baiko rehetra eto Madagasikara hoe ity zany manome baiko isan-tsokajiny eto Madagasikara fa raha tsy zany dia tokony misy baiko an-taratasy aseho ihany koa ho hitam-bahoaka fa ny président de république no manome baiko ireo sampany fitandronan'ny filaminana rehetra eto Madagasikara. Raha tsy zany dia tsy ho azo fehezana intsony Madagasikara manomboka izao. Anahirana ny fehan'ny Madagasikara manomboka izao satria misy insurrection, misy insubordination, misy dérèglement ny rafim-panjakana kapobeny any atapony dia anahirana ny fehan'ny Madagasikara raha ohatra ka tsy mitandrina isika amin'izao lafiny izao. Miantso ny foloalindahy zany a zay dernier rempart ny fiainam-pirenena mba handray andraikitra aloha amin'izao fihazoazon'ny président de république mametraka ny rafitra eto amin'ny fiainan'ny firenena zao. Maître Tongeto ianao mba azo ampiana fanazavana ve mahakasika an'le raharaha Roly Mercia teo satria dia tena manahitra tokoa. Mikasika ny raharaha Roly Mercia moa zany araka ny voalazantsika teo a misy fangatahana fahafahana vonjovonjo maika androany efa nisy tamin'ny volana décembre lasa iny moa fa dia nilavina le izy satria mafy be ny pression zay nanjohan'ireo mpitsara satria nisy didy avy any amin'ny exécutif izay milaza fa tsy omena liberté provisoire izy na inona ary izay le tenentsika hoe le fahefana mpitsara moa mbola tsy misy eto amintsika fa du juridictionnel ny anatin'ny constitution reny ny baiko avy any amin'ny exécutif makaty amin'ny pouvoir juridictionnel no mitondra an'le raharaha ary zay no mahatonga an'le hoe raharaha politika le izy resaka vengeance politique entre ny tafiditra ao ny ministre Lalatina ny ministre BM tafiditra ao anatin'izany ny olona sasany moa fa izy foana no voatonona lava zay tsy misy fiafarany le hoe tsindry avy aminy zay moa zany dia niteny mihitsy hoe manina moa raha hovaina amizy mihitsy ny ministre ny fitsarana satria tsy ny Andriamatoa Roly Mercia no natao gadra politika ohatr'izao na tsy manina natao premier ministre na tsy fantatro na mety koa azo atao filohan'ny république koa satria efa manao an'le asana filohan'ny république mihitsy izy miteny ohatran'ireny hoe izy ny filohan'ny république sy mibaiko zay hitan'ny olona rehetrarehetra ny zavatra reny avy eo zay zavatra teneniny mampitsabaka an'le président république dia manaraka fotsiny miteniteny eny dia zay le mahatonga hoe mandainga sy mampanantena fotsiny ny raharaha Roly Mercia raha tadiditsika tsara fa resaka za moa zany mpisolo vava dia fantatro tsara hoe ahoana ny resaka preuve rehefa ohatran'ireny tsisy proof nentina tany hoe le olona tena tafiditra taon'iny raharaha zay nanenjena anazy iny tsy nisy témoignage
io zany a co-accusé zany hoe olona samy voapanga tsy afaka raisina atao proof ka ahafahana manenjika olona anankiray hoe iny de hoe preuve à charge ho an'le olona toriny le olona voasambotra taloha le zay nitondra an'le banderole no nanondro any Andriamatoa Roly Mercia dia iny lasa na dossier anankiroa samihafa mihitsy angara le izy dia iny olona iny amin'izao tsika miteny zao no nanao taratasy zay nilaza hoe tena tsy tafiditra anatin'io raharaha io mihitsy Andriamatoa Roly Mercia fa tsy vitan'izay fa mbola nifona teo anatrehan'ny fitsarana mihitsy olona io hoe za dia no tambatambazana vola ary nikaramaina iteny hoe tafiditra anatin'io raharaha io Andriamatoa Roly Mercia zany hoe mbola tafiditra anaty mbola raha ohatra ka mitony fitsarana eny Mpaky zao na ny Bianco dia mbola misy resaka corruption ihany ary le izy corruption avy amin'ny olona ambony anatin'ny fitondram-panjakana ozy izy le Andriamatoa Félicien zay nanao taratasy narotsaka ny anatin'ny fitsarana fa mbola le fifonana teo anatrehan'ny fitsarana teo anatrehany Andriamatoa Roly Mercia hoe tena ifona koa fa lasa nampanaovina an'izao za satria nisy tambiny eto moa zany de matahotra le Félicien hiteny anaran'le olona zay manao an'le maniraka anazy fa tsy zay eto ny teny mihitsy hoe Ramatoa député l'Antorakotomanga no voalaza na ny fianakaviana na ny manodidina rehetrarehetra io samy teny daholo hoe izy no ambadika an'iny ary nanome vola ny olona io mbola misy olona anankiray eo hoe miasa amin'ny commune urbaine Antananarivo mbola fantarina hoe izy olona io fa eto moa zany dia tsy mahagaga anay aloha raha ohatra ka fomba fanao ny député io efa hatramin'izay izy nizatra mizara vola amin'ireny groupe raha hatramin'ny 2009 ka hatramin'ireny fotoana tena 73 député reny manana ny ekipany izy manao an'ireny zavatra reny ka tsy olona tsy jereny ivelany fotsiny ohatran'ny ministra Lalatina ihany koa tsy jereny ivelany fotsiny hoe satria vehivavy de lava volo de ohatran'ny mikanjo tsara sy ny sisa fa ny ambadika izay koa misy olona misetrasetra ary manao vaindra ratsy marary na de le hoe maray aman-dreny na mpianatra anazy an'io asa io fotsiny ary na atao hoe le collègue na mpianatra anazy an'io asa io ary anisany natonga anazy eo amin'ny toerana misy anazy io tokony tsy ho adinoany zany fa le maha-olombelona ny tokony jerena satria raha olona marary efa hita hoe marary mahita an'izany Andriamatoa Roly Mercia zany mandeha ny fitsarana zany marary mikisakisaka mihitsy de reny zany ahitanao hoe tsy sentiment mihitsiny na de kely ary fa tiany ara hoe raha sanatry ny vava de hoe aleony mihitsy maty any amin'ny any fonjany ka zay manao zavatra ohatra zay manao ny toto tsy misy fa ny atao no miverina tandremy so tratra farany eo ny olona nge tsy manadino ny zavatra natao hoe mety miresaka androany mety mifamela ihany koa fa ny fampidirana n'olona ponja araka ny teneniko ombieny resaka fahafatesana faharoa io fahafatesana voalohany moa zany de hoe maty anao de levina ny pasana fa ny fidirana ponja de fahafatesana faharoa io an'ny olona ary na le olona na le manodidina anazy ny avany taranany matsiaro foana hoe ianona napiditra naponja ianona no nanakana na tsy ivoaka tsy azo liberté provisoire ka ho hitantsika eto nataon'ny fitsarana Ramdoza no ivoaka le didy de ho hitantsika eo hoe anaraka an'izay fifonana sy taratasy nataon'le co-accusé le miteny hoe tafiditra taon'io raharaha io Andriamatoa ministra Roly Mercia sy se rétracté izy avy eo ary nifona teo anatrehan'ny Roly Mercia hoe tsy tao anatiny ianao fa za de ny rana ary mena vola ny sandaina ny vola zay zavatra zay fampidirana anazy aponja zay ka zay le fomba fanao zay zany anisan'ny matofoka amin'ity fitondram-panjakana ty satria le pratika tsy niova mihitsy na tamin'ny tetezamita na zao efa hoe manana ny pouvoir ara-dalàna zao tsika moa de miteny hoe manao tsy tratry ny aloka fa io aloka io tadidio tsara fa mety hijanona ihany io ary tratra tena tsy mifanozana na mifampitandrina na inona fa mba lanjalanjao ihany miefarana ary ao anatin'izay no mahatonga hoe mbola tsy maintsy miverina eto amin'ity studio ty satria mandeha debe mihitsy ny intimidation amintsika miteny zao hatramintsika miteny zao zany moa zany de mbola ao faravoatra ao ny fiara tsy matahodalana ny mpitandro filaminana mijanona eo amin'ny trano eo velany tranony Flora Valomanana ny zavatra tiana tenenina hoe inona moa ny andresandrasanareo eo efa lavay an'ity fitsangatsanganana ty inona no andrasanareo eo ny intimidation atao
tianareo samborona filora valmanana zay no teneniko anareo hoe tandremy tsara so manao bavure so mandrehitra afo amin'ny alohan'ny fotoana ary mandeha koa ny resaka fa hatramin'ny firy andro zay hatramin'ny androany hoe ho samborinay ianareo meneur io miara-manonja amin'ny miara-manonja kitio zay ke efa mitena zay vonona amin'ny zavatra rehetrarehetra ka le fomba fanao ratsy taloha tandremo aza manao misy olona misy manao excès de zèle avy any amin'ny seg fantatray avy any amin'ny IPM fantatray zany fa za efa miteny foana ho ia hoe rehefa manomboka zany kisambosambotra zany ange tsy ianareo rera mahay misambotra fa zay ko mahay ko e fa tsy zay kory ny ampijanona ny fitsangatsanganana io na ty fandarana miara-manonja ty na ampitsaratra ny miara-manonja mihitsiny satria ny vahoaka nefa manonja fa tsy zay rery ary ao anatin'ny mpitandro filaminana ke misy manonja ivoaka daholo zany resaka quota amin'ny réengagement ny fitafika sy miaramila gendarme zany voaka daholo aiza daholo zany indemnité de tamin'ny réquisition sy fotoanan'ny covid-19 zany ivoaka daholo zany zavatra rehetrarehetra zany misy vitsivitsy ny mahazo tombontsoa tamin'izany ary mbola ho adinon'ireo olona reo anatin'ireo amin'izany fa za fotsiny teny zao hoe aza mifampilakisa lamina zay hatreto dia aza korotaninareo aza vily lalana ny lalana tokony alehanay fa le fanerenanay ianao zavatra tsy tianay atao dia nareo ny responsable an'izany hatreto mbola tsisy ny teny fanongam-panjakana zay tsisy ny teny fanao fanakorotanana zay avy any aminareo daholo zany feo zany avy amin'ny tompona andraikitry ny mpitandro filaminana sy avy amin'ny préfet zany fa ty aminay tsisy an'izany mizara batry zay tsisy fizarana basy ty na fizarana grenade na fizarana ina moa zao moa de hoe misy grenade hita ndray any anaty fako any makaka hoe ahoana nahitanareo hoe ato amin'ity poubelle ty ny misy an'le grenade mampatsiaro tamin'ny tetezamita tamin'ny 2009 reny ary bombe artisanale tamin'ireny nalaza moa mariny ny olona vonikadraina sy ninona tamin'ireny fa le fomba fanao tsy miova mihitsy teneniko eto zahay tanapolo raha andeha mofo dopaina ny eny ampelantananay raha ohatra ka tianareo fantatra mofo dopaina sy lasary na mofo pain pâté na pain tsy fantatra zay ao anatiny ao pain au fromage sandwich fa tsy efa manafatra zay eto hoe zavatra maranitra rehetrarehetra tsy azo entina na fourchette raha aza mitondra isika rehetra andeha hitsangatsangana tsy maninona ho antsika misotro ny zavatra rehetrarehetra ho antsika amin'ny tanana amin'ny mofo ho antsika amin'ny tana voangy plastika ny rano aza mitondra vera zavatra mety vaky tsika mitandrina ary ny fandaminatsika rehetrarehetra no efa apetraka eto efa mafaly miteny antsika rehetra aloha efa milamina tanteraka ny transportsika aloha hatreto ary avy amin'ny fanakorotanana sanatry ny vava avy any aminareo mpitondra fanjakana indray no mety sitranga hoe tsy avela mandeha indray ny bus tsy avela mandeha ny coopérative sakana ny anery ary ny autorisation efa naka amin'ny précaution rehetra zahay efa vita daholo zany mitatitra ny olona sisa no atao rapitso ny olona avy any amin'ny faritra sy hiditra eto Antananarivo avelao hiditra kalalany reo aza sakatsakana satria eninay fa misy barage eny lakamisy eny misy barage eny tosy reny verina ohatran'ireny tamin'ny ady tamin'ny covid-19 reny indray le izy asa ho averina voakanareo koa ve ny blindé indray rapitso asakasaka reo zany fa tsy anakana ny olona kosa zany andeha tongotra zany zay no teneniko hoe aza vilalana ny olona raha bus ny tengenany alao izy taingina bus hatrany amin'ny faran'izay janonany fa aza pidinina sy savaina fa hoe savaina ny identité savaina ny olona sao de hoe andeha hamonjy ny fitsangatsangana miara-manonja fa nga misy didy indray mivoaka hoe tsy mahazo mandeha mitsangatsangana indray efa mazava be ny tenin'ny commandant gendarmerie zay isorana anazy efa nyteny ko ny préfet hoe tsisy manakana an'le fitsangatsanganana indray rehefa mafy be ny pression sy ny teny natao teto dia niova ny tenin'ny préfet hoe aza atao indray fitsangatsanganana fa ho lasa jurisprudence io androany nareo mitondra fa rapitso tsy fantatrareo izy indray no mitondra eo ty zany kodiara-tsarety ny fiainany tsisy maniry korotany eto amin'ity firenena ty tsy fandimbiasana ny fanaovana ratsy ary tsy fanodiavana fa aza terena manao ny zavatra tsy fanao ny mivahoaka malagasy trotraky ny arerahana izy trotraky ny fahasaranana izy trotraky ny vidim-piainana lafo izy dia aza kitikitihana tsony misy zavatra tiako zaraina hoe ny vahoaka nona dia mora tezitra ary prouvé scientifiquement zany hoe rehefa ianao nona ka ambany dia ambany manao hypoglycémie ianao
dia kizitina be rehefa tonga reny fotoana atoandro andeha ody reny zavatra tsy isy fotony dia efa matezitra ny chauffeurna tomobile satria samynona daholy klaksonina kely dia efa mampiteraka mety hoe famalinana misy fampikastanana ka vahoaka nona ambany dia ambany ny manao hypoglycémie vahoaka malagasy amin'ny tsy fampitsakafo aza kitikitihany io vetivety dia tezitra ny olona rehefa trangan'izay ary ty efa anohanana généralisé ty efa kere généralisé efa prouvé scientifiquement zany hoe rehefa en état d'hypoglycémie ny olona dia kizitina ary mora tezitra sy mora tohina dia zay no tenena fotsiny hoe mba miteny ihany zahay miteny ihany zahay zany indrindra moa satria dia araky ny vaovao nampitaina tamintsika teo dia misy ny gros bras zany eny ampefloeny eny Mahamasina tsy atao mampitahotra atsika koa zany ataontsika mampitahotra zany isika maka ny andraikitsika mifanandrify amin'izay samy jerijery daholo ny manodidina atsika raha vao misy fihetsika hafahafa manodidina atsika raha-pitso zay ny ilayntsika an'ilay kirurika sifflet tsofiny sifflet ray minitra ny voaraintsika eo ary medaladala ny olona mieritreritra anankirotana so medaladala koa re mimpanendaka sy mpangary posy reny na andeha amaky tomobile tandremy tsara so tratra ty zay indrindra maître ary antso no atao an'ny gros bras alay vorzalamy vola fa fantatray fanerinanay nareo ny betsaky nareo no miresaka mitondra hevitra manoloana an'izany dia adala tompo zany fa raiso raha misy manome fa tsotra asa hoe azo ny firaisan-kinatsika ny firaisan-tsainatsika ho amin'ity Madagasikara masiny ity satria sika dia tsy mendrika ny fantrana lalina mahazo atsika amin'izao fotoan'izao amaraparana ny fandarantsika ny anjato ny vaovao eny koa zao dia miasa indray ny ATT indray zany no mampitatahotra nireo mpitatitra rehetra amintsika miteny izao hoe zay mandeha any dia sotomonay ny licence ary manao ezaka mafy ireo tompon'andraikitra mikarakara ny fitaterana fa tsy matahotra ny araka amintsika ny mpitatitra malagasy ary veriko fa dia mampisotra zany endry zavatra zany ary mampitandrina alohantsika ampitandrina nireo ao amin'ny ATT reo aza anaovana lomboto ohatry zany ny demokrasia satria ny demokrasia tompoko dia tsy lomboto fa dialektika raha misy zavatra tsy azonareo dia manatononareo anay zay ny tompon'andraikitra fa tsy ny mpitatitra ary ny mpitatitra mitady vola dia alao izy andeha amin'ny tokony honampony araka zany opération na fitanterana zay sahaniny zareo zany fa raha hidikidiranareo zany lafiny zany dia zavatra hafa ny tokony hidiranareo alefaso ny gel tokony hafahan'ny olona miaro tsara ny vatany satria adidinareo zany zay tsy vitan'ny ATT mihitsy nandritra ny Covid-19 raha tsy nanao ny UNICEF dia tsy nisy zany rehefa niala ny UNICEF fa tapotra ny anjarany dia niterenareo fotsiny ireo mpitatitra ireo hoe tsy maintsy manao an'le gel dia rehefa tady grève ny olona dia alefaso fa tsy maninona indray rehefa tsy azo ataony manao double eo amin'ny devant dia satria mitaraina ny olona fa tsy mahazo subvention mihitsy amin'ilay carburant zay tokony ataon'ny fanjakana anjara amin'ny fanjakana hatramin'izay dia rehefa asondray areo azo atao ndray zany ary nefa rano ny vaky lalatsara dia hoekenareo any satria fanjakana tsy mahazaka vahoaka mihitsy nareo ary tsy mahavita mametraka fepetra zay ahafahana manodina ny fiainam-bahoaka ary fanjakana tsy mahavita mametraka fepetra farany kely ohatry zany everiko fa tsy atafapetraka fepetra farany lehibe satria ny fepetra lehibe zao nyresahan'ny namana Vany Melaka teo dia sahirana ny région Melaka zany tompoka no fohy be ny arena-kibon'ny tany eto Madagasikara ary ny arena-kibon'ny tany eo Melaka dia efa reo mitranga amin'ny fikaroana ataon'le société reo fa ny blocage dia ity fanjakany ity blocage satria efa misy amina milliard de baril eo fa saingy zao tsy avelany amidy satria tsy manaraka n'izay sitrapony ny sitrapony no arahana
ny redevance omen'la société amin'ny région melaka fotsiny nge Guy Maxime Ralaisena efa mahatratra 100 millions de dollars na ny fanjakana fohy be raha tsy manana an'izany voly zany a omen'ny olona maimaim-pona fa mbola mitrosa 43 millions de dollars tsika anaovana ny aide budgétaire eto Madagasikara. Tiany olona no mitondra 100 millions de dollars mba hahafahana mitrandraka tsakany sy andavany dia fepetra kely ho fiarovana an'ilay namana mambe tsy fohy eo akaikinao eo no mahatonga anao a andeha iziriziry manoloana n'izany tombontsoa am-pirenena zany. Eritrereto ange zany hoe région melaka manano 100 millions de dollars isa-taona zany ao anatin'ny 10 taona zany efa 500 millions de dollars akoatrin'ny zavatra hafa ka na imelaka ihany aza manao ny lalana rehetra ho aminy a dia veriko fa ho azo atao zany. Ary zany réserve en devise zany no miditra ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana ao amin'ny banque centrale dia veriko fa tsy mila maiky ohatran'io ataony nga gouverneur io hoe azo atao amin'izay zao no mampiditra amin'ny volamena rehetra ao anatin'ny banque foibe ny Madagasikara dia anaovana azafady a fa tena mbola tsy mazava ihany zany politique zany a mbola tena tsy matotro zany politique zany a ary rehefa tsy matotro ohatr'izany sady tsy mazava amin'ny politique dia tsy mifampatoky tsika nge samy mpanao politique ary tsy nareo ny varotra anay eo amin'izany mipaipakady politique zany satria efa politana ihany zao nanaovana an'izany politique zany teto Madagasikara ary tsy hoe nanaonao fahatany fa tena nanao hatrany amin'ny base na andeha any an-tanatohatra rehetra ny efa tena mianatra ny réalité teto Madagasikara. Nareo ny réalité teto Madagasikara raha tsy fantatrareo akory registre ny fokotany raha tsy hain'ny filohan'ny le hoe ity nge ny zavatra misy eto Madagasikara ary mbola mampime aza dia ny coton de Tuileries lazainy fa fambolena hono zany alika zany tompoko alika mampalaza amin'ny Madagasikara zany coton de Tuileries zany fa tsy hoe zavatra ho volena. Ahoana ary nareo zany eo amin'ny fomba fandehan'ny raha maro samihafa ary ny endri-javatra rehetrrehetra atao eto Madagasikara na io constitution io aza dia tsy hainareo mamaky azy lazainareo fa gouverneur dia manina zao anao raha mba diso kiloatra zany ianao dia mba hoe andao atao chef de région dia mba mialatsinao kabary miteny diso tsy mba kabary dia averiny zany dia tsy mila manakorotana nyty olona rehetrrehetra ty ianao hoe atao ny ady hevitra politika nandritry ny heritaona teto lasa mihitsy ilay lehibe ny ACC namorona nyty lafin-javatra rehetra ty dia mety io ka titre nge io hoe provisoire io zay fomba filazany delina kely azy provisoire ahoana miresaka raha-raha-mpanjakana raha-raha-mpanjakana fitatanandraha-raha-mpanjakana tsy misy provisoire intérimaire raha ohatra misy zany fa raha provisoire ny resahanareo a dia efa nahirana amin'ny fomba firesahana tamin'izany ho mbola kelikely feo satria mbola teo ampanentanana ny vahoaka avokoa mpanohatra fa zao reo ny olona efa miaino zao reo ny olona efa manaraka ary ambara aminareo apahabe maso fa raha ny fitansany maître antitra sy fidèle raha zara-piaraha azy teto hoe 10,000 isan'andro ray alina isan'andro androany izy tafakatra dia firy zany efa manetsiny nge re olonareo e ka olona manetsiny ve no ilanao vaniny amin'izao vanim-potoana tena manahirana zao nge tena crise politique ma crise politique azy dia zao nareo manenjana ny tady zay manao ny asanaiko zay ny asan'ny mpanohatra ary tsy misy mahamenatra zany tsy misy mahamenatra mihitsy no hoe manazava hevitra amin'ny olona ny hevitra tsy tafitany aman'olona raha ny tena problème fa ny nareo terenareo ko masaka fotsiny hoe tsy maintsy hanaraka anareo ny olona nefa ny hevitra ataonareo hevitra avina avokoa. Inona zao ny dikan'izany hoe apiditra tsokosoko fitaovam-piadiana eto Madagasikara nefa nareo mihevitra fa ho azonareo ny raharaha tsy maintsy azonay ary raha tsy nitenenina mafy aza tamin'ireny fotoananay hoe zany hoe midira laharanareo amin'ny seconde ny deuxième tour fa ny Union européenne nge fa nitondra 2 millions de dollars ahafahana 10 millions d'euros ahafahana
mikarakara ny deuxième tour ny dikan'izay efa mikarakara deuxième tour ny olona efa mahafantatra ny tendance fa raha tsy nisy an'iny de efa nataonareo premier tour io de vita mbola asianareo doublon de zay ny problème ay doublon le izy eo amin'le fandehandra raha maro samihafa ary tena manahirana miaraka aminareo satria nareo zany a de tena sady tsy mahay administration ny tsy mahafantatra ny tantara amin'ny firenena ny tsy mahay ny enjeu globaux eto amin'ity fiainan'izao tontolo zao ty de zay zany nitaritarisynareo fotsiny anjambany andeha ho any amin'ny zavatra avenir aventure sans lendemain zany ny fomba filaza azy andeha ho any amina krevorevy andeha hamarina kady zay zany ny fitondranareo an'ny voaka malagasy a de anaovanay azafady eo tsy zany mihitsy ny fanarahana de ahitan'izany hoe Miami Paris Ambatondrazaka ho Paris de sy ny etsetretsetre fa tsy zany tsony zao nyresaka fa nyresaka zao ny aveniran'ny fiainan'ny firenena ahoana no avy mity firenena malagasy ty manomboka izao a de mandray tanany io mpanohatra ary tsy mahamenatra zany tsy mahamenatra mihitsy zany fa zany natao hoe manao politika de rehefa hanao an'izany politika zany zay a de zao zay de efa milaza aminareo hoe ny organisation natao amin'le fitsangatsanganana de efa matipaika maoritra tsara ary mipetrapetraka fa nareo ndray zany zao mandeha manakorotana korotana ambony ambany manakorotana atsika aloha izy am'le fikarohana hoe anao gros brasiny etsetsetset fa mbola vava fotsiny no ataonay eto a raha pitsony olona ny ijoro fa vava fotsiny natao eto a de efa mikorapaka tolotolo nareo rehetrretra ary atramin'ny kipin'ity masoandro ty andro any ariva de mihevitra fa misy maromaro ny vaky-bao anatin'ny fanjakana io a satria reo ny misy nga misy hoe afeniny reo ny olona fa milahatra ao velany eo tonga ny olona rehetra manerana amin'ny faritany sakatsakananareo tsy hiditra eto Antananarivo renivohitra efa mihetsika ny olona any an-dafy efa manao transcription ny chancellerie rehetrretra efa mahafantatra ny tokony atao ny tsirairay manomboka zao a de voadononareo de tonga de vakina fotsiny hoe io nareo fe ny faravohatra io nareo efa mitaditadiny amoaka ny blindea io nareo mividividy antony le gros brasiny etsetretsetra tony a de manamana-pikasany nareo fa samposampotra nay zavatra adindro zareo nge de zao hoe ny misy solombavamboaka delina kely be de be orinana eo misy solombavamboaka anitra kazafy manatso be de be eo orinana eo misy vonisandrenjato be de be eo orinana eo misy rina be de be eo orinana eo misy solombavamboaka zay tsy voatonony eto be de be ao orinana eo zay miaino manaraka ny miara-manonja ary miara-manonja amin'izao tsy fetezan-draha eto amin'ny firenen'izao arao tsara ny toromarika zay efa noetiny solombavamboaka fidèle Razarapiera teto tamin'ny fitombohan'ny miara-manonja anio a arao tsara ny toromarika reny a dia fantatra fa mbola maro tokoa tsika no milahatra ao a dia ampilaminana no andaminatsika n'izany rehetra zany a efa nampitsahivina tamintsika fa raha pitso manomboka amin'ny enora maraina de efa manomboka ny fandaharantsika Rina Robe Mananjara sy Floloreto no eo raha pitso a isika dia iaona any anatin'ny fitsangatsanganana zay efa nambara tamintsika fa ny endrika zany a dia miara-manonja antsehatra iara-anontsika rehetrarehetra aneo ery aneo ny tsy fankataovantsika ny tsy fetezan-draha eto amin'ny firenena iara-dalantsika ifalifaly ifampiarapa araky ny voalaza teto a dia andray isika miara-midingana amin'ny hoe ahoana ny anoizatsika an'izao miara-manonja iarahantsika rehetra zao Rina Rabe Mananjara omeko anao ny fandraisam-pitenenana mamarana an'izao fandaharantsika izao ny androany iny ary tongo lasy tomboko vavy maromaro zay nresahana teo zay ary dia samy nandray ny tandrifiny isika mianakavy raha pitsony fotoan-dehibe fa ny teny farany tia napetraka fotsiny teny hoe na inona ataontsika dia zavapoana raha tsy miaraka amin'Andriamanitra
ka akintsika amin'Andriamanitra ny rahampetso sy ny fotoana rehetra izay manaraka eo zany aza matahotra mino fotsiny ihany ary eo ihany koa ny hoe mampiorina ny mino ny tenin'Andriamanitra. Izay no ela toko lasy tombovavy fa dia izay no afaka natolotra tamin'ity fotoana ity samy tahin'Andriamanitra sika mianakavy veloma tompoko.